Fanisy kosa ny fanambarana navoaka ny vondrona afrikanina omaly momba ny fivoaran'ny toetra raha eto amintsika. Tamin'izany ihany koa no niarabany ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny CES tamin'ny famoahana ny lisitry ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatra ny fiarabana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES tamin'ny famoahana ny lisitra ofisialin'ireo kandida ilatsaka ho vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mampitandrina ireo rehetra mikasa ny hanotoina amin'ny firotsona ny fifidianana ihany koa ny vondrona afrikanina ary nanambara fa handray fepetra enjana toy ny tsy famelana ivoaka ny ivelany, fanagazana ny fananan'ireo izay manana izany any ivelany ary mbola mety hisy fepetra manokana hafa ihany koa raha toa ka ilaina izany, hoy Ramatody Lamini Zuma, filohan'ny Vomera ny vondrona afrikanina. Tao anatin'izany ihany koa ny arabany ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina tamin'ny fandraisany andraikiny ary navy tamin'ny Tetezamita. Raha rak'ity fanambarany hatramo dia manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetra raha eto Madagasikara ny vondrona afrikanina. Arak'izany dia miantso ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena hanohana ara-bola, ara-teknika ary ara-pitaovana Madagasikara mba hanohanana ny firosoana ny fifidianana ary ahafahana manao fifidianana malalaka, mangarahara ary azo antoka. Isy ihany koa ny fandefasana amin'ny mpanara-maso fifidianana rehefa ny vondrona afrikanina ary miantso izy ireo mba hanao toy izany ihany koa ny firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara hafa.